hitondranao any amin'ny avo aneny anaran'Andriamanitra Jakoba. Hahatonga famonjenao anao avy amin'ny fitoerana masina ny izy ary anohananao avy any Sion. Hahatsiaro ny fanatitra ho aninao rehetra ny izy ary hankasitraka ny fanatitra doranao. Hanomeanao araka ny finoana ny izy ary araka-teraka ny fisainanao rehetra. Aoka ioby no ny famonjena azonao izahay ary amin'ny anaran'Andriamanitra no anangananay faneva ho tanterahin'i Jehovah ny angatahinao rehetra. Ankehitriny dia fantatro fa Jehovah mamonjy ny voaosiny. Hamaly azy amin'ny lanitry ny fahamasinana izy amin'ny hery ny famonjen'ny tanany ankavanana. Ny sasany mitoky amin'ny kalesy ary ny sasany amin'ny soavaly, fa raha izahay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitra no idirenay. Ireo dia reraka sady lava fa izahay kosa efa mitsangana sy mijoro. Jehovah vonjeo ny mpanjaka hamaly anailany izy amin'izay andro iantsonay azy. Amen aminao an'izany tanteraka azy. Manaiky ianao raha verisika vakiana dia atao ohatry ny hoe ianao no mijoro vavolombelona. Amen. Fiangonana Ray Manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'ny ventsira salamo nataon'i Davida. Iaino anao manie Jehovah amin'ny andro fahoriana, hitondranao any amin'ny avo aneny anaran'Andriamanitra Jakoba. Hahatonga famonjenao anao avy amin'ny fitoerana masina ny izy ary anohananao avy any Sion. Hahatsiaro ny fanatitra ho aninao rehetra ny izy ary hankasitraka ny fanatitra doranao. Anomeanao araka ny finoana izy ary araka-teraka ny fisainanao rehetra. Aoka ioby no ny famonjena azonao izahay ary amin'ny anaran'Andriamanitra no anangananay faneva ho tanterahin'i Jehovah ny angatahinao rehetra. Ankehitriny dia fantatro fa Jehovah mamonjy ny voaosiny. Hamaly azy avy amin'ny lanitry ny fahamasinana izy amin'ny hery ny famonjen'ny tanany ankavanana. Ny sasany mitoky amin'ny kalesy ary ny sasany amin'ny soavaly, fa raha izahay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitra no idirenay. Ireo reraka dia sady lava fa izahay kosa efa mitsangana sy mijoro. Jehovah vonjeo ny mpanjaka hamaly anailany izy amin'izay andro iantsonay azy. Amen. Ho tanteraka aminao daholo an'izany. Tsy hoe zavatra nitenenina fotsiny mba hampifalifaly anao fa tena ho tanteraka aminao tokoa an'izany. Salamo misoratana manokana izy io ho an'ny mpanjaka andeha hiady, andeha hivoaka hiady. Izao no teneniko anao. Rehefa nandeha tany Tamatavy izahay ary manasa izay rehetra mipetraka any Toamasina tonga amin'ny fotoam-bavaka. Rehefa nankany Toamasina izay dia nampianatra pasitera Intso izany teny anao mety vadiny fa zaho koa dia tena mianatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra io. Nampianatra anay izy hoe marina loatra ity tsy ny olona rehetra izay mivavaka no hoe tahina sy ambinina. Marina sady iso. Maro ny olona fa milaza ny tena fa kristiana sy mpivavaka nefa rehefa indraindray ohatra matsapatena izy fa tsy tahina sy ambinina arak'ilay tiany sy eritreretiny. Fa misy fanalahidy avokoa ny fiainana Ray Manontolo. Ao anatin'izay hoe tontolon'ny atmosfera hoe mamorona atmosfera izay tsika dia omenanao ilay fanalahidin'ilay varavarana. Misy teny izay hoe la loi des clés, les mêmes clés ouvrent la même serrure. Misy fanalahidy ireo lakle ireo dia mamonokatra ny varavarana foana. Io ny fanalahidiny izany hoe fiainana tsy mety raha izany. Androany ilay izy zarainay aminao dia manona amin'ny anaran'i Jesosy izay hoe hoentinao amin'ny fiainanao Ray Manontolo mandrakariva ny izany. Hoy ilay ten'Andriamanitra tao amin'ny salamo teo hoe iainanao amin'ny andro fahoriana. Izany teny anao amin'ny andro tena fahorianao, ny zavatra tena ilainao dia olona iaino anao. Indraindray raha mahatsikaritra ianao tonga avy any ianao mavesatra be. Fa rehefa tonga aty am-piangonana ianao, rehefa miresaka mpanompon'Andriamanitra ianao, rehefa mivavaka fotsiny eto am-piangonana ianao, rehefa midely ianao dia efa tsapanao sahady misy zavatra ohatry navesatra be izay ohatry ohatry ny hainao misava. Indraindray ianao rehefa manana olana ny zavatra ilainao fotsiny olona mba nihaino anao. Tsy olona maly tsy voatery mamaly ilay mpanompon'Andriamanitra, tsy voatery miteny zavatra izy fa vao nametraka tanana taminao fotsiny izy dia natsapa ianao hoe nisy zavatra niova teo aminao. Des fois tu n'as juste besoin que de quelqu'un d'oreille qui t'écoute. Oui, olona vonahemanao fotsiny. Dia hoy ary tena io tena misy tsirony rehefa amin'ny andro fahorianao iny no mba misy miaina ianao.
dia hoy ilay tenin'andriamanitra tamin'ny salamo teo hoe hiaino anao anie Jehova amin'ny andro fahotrinao. Ho tanteraka aminao anie zany. Fa mbola nampindry tsy hiainonao fotsiny izy fa atsiaro ny fanahitrao ary atsiaro anao ihany koa. Za miteny ianao rehefa mivavaka ianao rehefa midery ianao ozy izy pastera zay hoe na ohatry ny hafahafa raha ny fomba fandianao ny fomba mpivavakao dia atao foana fais-toi remarquer. Pas par les gens, pas par celui qui est à côté de toi, tsy dia olona eo akaikinao no impressionné-nao fa atao izay ahitan'Andriamanitra anao. Na hiteny anao raha ny olona hoe mpanokon'Andriamanitra ny toroteniteny hoe aza mikritika ny fideran'ny olona hafa, mety hiteny ianao hoe tsy olona eto akaiko ty koatra misenina eo izy tia manangananga tanany eo. Zaho teneko anao izy nananga tanany iny mihitsy nahitany tompo anazy. Ozy izy ny tompo hoe le zanako spesialina kely ndraiky. Zao teneniko anao rehefa tonga eto rehefa mitarika fotoana ary matetika rehefa mitarika fotoana dia zao foana teneniko anao hoe aza manaiky ianao raha tsy hitan'Andriamanitra hoe tonga teto. Ino no ravina manana amin'ny tompo mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny hoe hatsiaro anao, ataovy mihitsy izay hatsiaroko ny hoe io ianao. Tamin'ny ifonako ty, tamin'ny misy olona tianao, toi tu fais ton intéressante no dia ataonao izay ahitany lokonao tsara ny volonao na nataonao korotana be amin'izay hitany kokoa. Na zany ary rehefa tonga ty am-piangonana ianao ataovy milamina tsara fa ino no tena manendrika anao. Fa rehefa midera ny tompo ianao raha miamiko manokana dia tsy avelako. Mahafinaritra ilay irana hoe tsy avelako ianao Jesosy raha tsy mandray ny tanako fa manana ny zamora. Zao no teneniko anao aza very Jesosy raha tsy mandray ny tananao. Aza vera raha tsy eny ny feonanao mikikiky. Everinao fa manao défilé dia olona misambotra teny eto ireny. Marina fa te ampiseho anao izy tsara be ny akanjo fa miteny anao manana finoana izy hoe ataoko hitan'ny tompo hoe ty isamborako an'izay teninao izay fotsiny Andriamanitra. Zao teneniko anao rehefa afabaraka ianao tsy tonga dia mahitanao daholo ny olona rehetra. Za miteny anao rehefa tahiny ianao vao mainka ataon'Andriamanitra hita mihoatra. Atao izay ahitan'Andriamanitra anao mba hatsiarovany anao. Misy tantara zay ao mpanjaka toko faharoa andiny fatelo avy eo amin'ny andiny fito amby roapolo. Misy rehefa raikitra miady dia misy lehilahy anankiray zay nijery dia hoy izy hoe ny secret any zanak'Israely hoy izy zareo dia ny point fortny dia ny fanaovan'izy ireo fanatitra. Fandray andro misy zanak'Israely efa nietrehitra ka zay any zanak'Andriamanitra zay any miainao ambany fahasoavany and of grace. Efa tsy zany resaka fahotana sianina zany. Efa manao fanatitra zay. Fa zao indray andro nahita ny clé sy ny fanalahidy ilay mpiady anankiray izay fahavarony zanak'Israely dia hoy izy hoe ay ny andreseko andreto nalaina ny zanany natokana ny vonoany dia nataony fanatitra teo ambony altara. Dia hoy ilay ten'Andriamanitra mpanjaka toko faharoa izay hoe ary nalaina ny zanany lamatoa izay natao manjakan-dimby azy ka natery ny fanatitra dorana teo ambony many dia niala ny fahatezerana mafy ny zanak'Israely dia niala taminy ary niverina hoany amin'ny taniny izy. Nataon'Andriamanitra nandresy ilay olona nanao fanatitra mihoatra lavitra noho ny Israely satria hoy Andriamanitra hoe any ny akirehan'ny mason'Andriamanitra hoe ary misy olona tena hatramin'ny zanany lamatoany le andimby azy no nomeny ny zanak'Israely mbola le odry kely any aleo ty ny elefany ty ve tsy efa niteraka maromaro ao ambadika ao mezezezika kokoa ao nyle olona ny zanak'Israely le efa manao hitany tompony ay fa nyreto ny zanany lamatoa zay andimby azy nomeny. Iza ny akirehan'Andriamanitra kokoa le odry sa le zanaka lamatoa ile iza hoe so ihany fa tsy zany nanetana le fanatitra teo fa isy andrefin pendray. Raha zany nanetana fanatitra teo dia teneniko hoe iza no hitan'Andriamanitra kokoa le namono le zanany latokana ve sa le nanome an'le ondry.
zao teneko anao za mananjanaka anankitelo fa maro manano ray am'ireo aty fo fa mety olo ty tenanao izy efa te andresy ny sanany lamatono nomeny za miteny anao io zavatra kafirianao mafy io ny fanalahediny fiainam-pasterany e izy mahay manome zao ny teneniko anao talina kokoa ianao mameno miazona amin'ny tananao aza mamorona atmosfera zany mihitsy hoe marina fa fomba ny gasy ny miady varitra gasy le tsy ady varitra raha natoa za miteny anao rehefa ho an'andriamanitra aza be fedimbaritra ny an'olana azy zanany lamatonona tolona amena ny zavatra tsarany aminao omena an'andriamanitra dia atsiaro anao izy ao amin'ny ten'andriamanitra koa dia misy hoe ary dia natsiaro an'Israely andriamanitra ka nanome anak'azy hatsiaro anao any andriamanitra impressionné an'andriamanitra mihitsy ane ny filonao impressionné an'andriamanitra mihitsy ane fa fotoanao mandeha mivavaka za miteny anao tsy lanitsy foana tsy akory ny fotoana hitongavanao mivavaka io fantatra nefa mahafinaritra be misy le ao an-trano miara-misakafo amin'ny atoandro mijanonjanonao ampandriana fa zao teneko anao ianao efa solda efa tsy azo lehibirebena amin'izany ianao satria ianao efa manana fanalahediny fandraisina satria ianao efa me mamorona ny atmosfera eo amin'ny fiainanao hoe ny atmosfera ny fiainako indray dia atmosfera mahatamana an'andriamanitra atmosfera ahatonga an'andriamanitra atsiaro ahatonga an'andriamanitra iaino amin'ny andro fahodinao za miteny anao raha ohatra ka tonga ny atranonareo ka mitaraina aminao maraina mandraparivo ny andro taraina foana ny ataoko eo aminao reraka ianao sa tsy reraka dia rehefa avy eo rehefa miverany atranonareo dia mody rehefa mandondona dia misy ianao hoe tsisy olona satria misy ianao hoe vao miainga avy any misy ianao hoe iny nde rehefa morona atmosfera fitarainana zao ny teneniko anao rehefa tonga eo tompo ianao fisaorana sy fiderana atao be dibe fa toa dia sikafantompo ngezabe ny lanitra sikafantompo be ny ngezabe ny varavarany lanitra hoe indray le olona mahay manomanatra fanaty fisaorana ho manaraka eo amin'ny salamo faharoapolo teo dia hoe anome anao araka ny fonao hatanteraka ny fisainanao rehetra ny anisany hoe mpanoton'andriamanitra pasteur Ntsolo Zato Mandrato hoe anisany mampamokatra sy mampahomby ny olona dia ny resaka fisainana sy ny resaka hevitra atanteraka ny ao anatin'ny fonao sy ny ao anatin'ny fisainanao ame Jehova za mamorona amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao dia anana saina créatif anana hevitra tsara ianao hiexploiter an'le hevitra ianao amatsy anao any Andriamanitra atafita tsy ahatonga anao lavitra zany fa zao na aniry an'izany arany ianao mila an'Andriamanitra ianao anome anao araka ny fonao mbola ao anatin'le ten'Andriamanitra ihany dia hoe ny sasany mitoroka amin'ny kalesa ary ny sasany amin'ny soavaly fa raha izahay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no ideranay teneno eo akaikinao hoe ideran'i Jehovah lalandava ny azadino ianao anao amin'ny andro fahorianao Andriamanitra fa ny important dia Andriamanitra miaino anao teneno eo akaikinao Andriamanitra miaino anao ny important hoe satria raha tsy iano anao Andriamanitra dia eo amin'izay ianao fa nomboka sy eny hoe tena adinon'Andriamanitra sy rava ny fiainanao fa ny important dia Andriamanitra ihaino anao mila tsara antsika nefa fa isika irery tsy isika irery no mandalo aby ny fiainana ty misy fantanina anankiray teneniko anao misy olona ve moa ve tsy misy olona sahirana mihoatra lavitra no ianao fa rehefa mijery ianao dia indraindray raha mahatsikaritra ianao ianao enon'Andriamanitra sy hitan'Andriamanitra ny fiainanao za tena miteny anao saintsaiky teneniko anao ty misy olona mila fanampiana mihoatra anao tsy hoe ambany-javatra ianao fa misy olona marary mila vola misy olona marary no ianao nefa ny ianao manana moyen arany mbola hivitanana fanafody mbola lafo mihoatra lavitra noho ny anazy nefa ny anazy mety mora noho ny ianao nefa mbola mety avonjy azy kokoa no ianao le izy misy olona no manana olana ataontsika indray hoe tsy resaka fahasalamana sy tsy resaka vola misy
mety hoe ifona, mety hoe satria raha miseho ohatra misotro na hoe mety zavatra fa misy olona tena hoe ataony vadiny ambany zavatra, mety hoe mamono ny vadiny, mety hoe tena efa ho faty mihitsy izy hoe voajanony vadiny hoe mamono azy, fa nefa ianao mbola hain'Andriamanitra mitanao ihany. Ndraindray ianao tsy miteny hoe tompo, za aloha tena miteny aminao zany indray dia tena tsy samytany any ao anaty an'Andriamanitra tsony satria fantatra hoe misy olona miaina zavatra pirany izany. Fantatra hoe mavesatra amiko ny olana, fa fantatra hoe misy olona mbola miaina zavatra pirany izany ka tsy afaka ny mononmonina, fa ny any afaka ataoko dia misy saotra sy idiran'Andriamanitra. Misy olona mandalo zavatra karazan-javatra fa mahavariana ohatra miteny ianao hoe fa maninana ny tsy miantsika ho an'ireny olona ireny Andriamanitra. Za miteny ianao noho ny fisaoranao sy ny fideranao misy zavatra be dehibe nataon'Andriamanitra ho anao fotsiny ho anao manokana. Tsy edina hevitra. Za miteny ianao raha misy kahanao sy kahan'olona hafa atao eo anoloanao dia mety ozy ianao hoe andrery tompo dia za ndray hoe mivalianao vavaka nefa ny anaraka zareo nampalahelo. Fa za miteny ianao araka ny teny mpanokon'Andriamanitra teo, misy olona ao anatin'ny olana azy mbola tangina. Fa misy olona tena hoe mila vonjy, fa tena hoe efa revitry ny olana izy, tsy nahatsiaro ny teran'Andriamanitra intsony, tsy nahatsiaro ny vavaka intsony. Na mivavaka izy dia efa tsapany mihitsy hoe na mivavaka ataony rehefa tsy misy herintsony andehanan'ilay vavaka any amin'Andriamanitra. Iainanao any Andriamanitra. Aza mitoky amin'ny kalesy, aza mitoky amin'ny soavaly, fa mitoky amin'Andriamanitra izay dia rainao. Io tena Andriamanitra hoe dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no derainay. Izao no fanontaniako anao, karazana fiantsoana tahaka ny ahoana no mahatonga an'Andriamanitra hamonjy anao? Karazana fiantsoana an'Andriamanitra ohatry ny ahoana ny amin'ny ahafahan'Andriamanitra hatsiaro anao? Za miteny anao rehefa fiderana eto aza mitsitsitsy aina. Le olona eo akaikinao efa ianao miajahaja ihany rahavavy kalose vita ny tompontsika. Halleluia. Dia araka nandratanantsika eo an' Jehova, le eo akaikinao ohatra ny renina andre championnat reny ianao halleluia mety any. Tsy mikritika, mety izay tena tsara indrindra ataonao, fa mifona aminao le eo akaikinao ohatra ny hitako kokoa. Za zao avety teo nahitanao teny any oraka, dia le eo akaikinao hitako mihitsy fa ianao atao délivrance rehefa aveo sady kasiana aminao. Impression ny Dieu. Ohatra ny ahoana karazana antsonao amin'Andriamanitra. So dia hatramin'izay ianao, zao raha vavy sy ranadany teneniko anao, efa hatramin'izay ianao tsy efa niezaka ihany, tsy efa nanao ihany, tsy efa niantso ihany, samba ozy izy ianao hoe samba nanafana le seza menamena tao oroksy ihany, fa za dia mbola mandeha linina 11 le sahotakotaka betery iny to mandeha 4x4. So dia le sahotakotaka ny tena fanalahidy. Marina zany rahavavy efa be fianadramanao izay, inona manakana anao tsy hanandrana? Inona ny atmosfera entinao? Zao ohatra ny antaniko anao hoe zao ve mandresy kokoa? Halleluia, halleluia, sa hoe halleluia. Dia anao hoe na misaina tsy miangatra ve tsy enthousiasme anao kokoa le faharoa? Tsy mampiteny anao zavatra kokoa ve le faharoa? Izay ohatra ny tsy nitezana tamin'izany fa misordria ny tompo hoe zary nanaiky nanaraka ny drita ty. Zao ny antaniko anao, inona ny atmosfera entinao ao an-trano? Ndray mandeha zazazalahy hirana d'Algérie na dia tao anatina taxi dia hoe le raha miseho hoe malahelo mihitsy fa rehefa mba tonga ao an-trano dia ny ataoko voalohany dia toa dia omeko an'le vatoko le vola azo, fa rehefa tonga eny le izy toa dia raisiny dia tsisy bijou tsisy ninona. Rahavavy fino ty atmosfera entinao ato an-trano. Tokony voatoto papa na 50 000 na nentin-tany
zao teneniko anao créeo ao anatin'ny tranonao atmosfera mahatamanan'Andriamanitra. Créeo amin'ny fiainanao mihitsy atmosfera mahatamanan'Andriamanitra. Fa ina moa natonga le hoe dineo chandelle. Tsika senao raha miarany sakafo dia mitsamotsamona eo tsika senao. Fa mitenenao raha siklabozy kely eo ampovoantsika senao dia mody manomboka amin'ny style sady miaika le atokelinao no mody manao. Rehefa ao an-trano toa dia samy bata vilia dia ry alohan'ilay télé. Samy miainy amin'ny toerana izay misy azy, ny sasany any anefitra. Za miteny anao, zany ny atao hoe créer atmosphère de division. Fa maniny Jesosy tamin'ny mizara ny mofo dia tsy niteny izy hoe ty avy mofonareo dia dala samy metra tanana ry ambadika ry avy. Tsy miteny izy Jesosy hoe zao ty divay samy manaova amin'izay zay tianareo nareo. Fa ina nataon'i Jesosy? Izao ataovy dia fahatsiarovana. Dia nijanona niaraka taminy teo ny apôstôly dia niara-mihinana amin'ny mofo izy dia niara-mihinana amin'ny divay. Manomboka androany ao an-trano tsy misy mazo mibata vilia dia makeny amin'ny télé. Raha ohatra ka ho any amin'ny télé izy miara-mirogana makeny amin'ny daholo na an-teny-jery novelasy na an-teny-jery baolina na iza miara-mibata vilia. Tsy te hijery Barcelona sy Liverpool lenao amboariny sainao eto ny vilia dia dana mandeha makeny. Mihina koa manao navy mivady na ny ao an-trano raha vavy vao tonga ho ary amin'ny se ataovy milamina tsara vavy ny volo. Vao tonga izy natezitra taky mihinana renao zay rehefa namarina SMS-aka. Aza mbola zany aloha le rehefa voalohany bisou chéri. Za miteny anao ataovy atmosfera mahatamana ao an-trano. Raha tsy zany amin'se andehijery baolina any amin'ny namako ohatra hoe tsisy télé reny ao an-trano. Non. Pas d'atmosphère de division ici. Tsisy atmosfera fisarasarahana zany. Ataovy izay hatamanan'ny olona ao an-trano. Teneny izy hoe tsika tsy misara mianakavy hoe amen. Créeo atmosfera tsara ao an-tranonao. Créeo atmosfera mahatamanan'ny olona rehetra. Tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy avy aminao anie ny aviany fanafitoinana. Tsy avy aminao anie ny akivon'ny olona ao an-trano. Fa zaran'ny olona au contraire. Vao ianao tsy ao an-trano dia maina daholo ny olona fa izy hoe atsoy. Amen. Zao teneniko anao ny atmosfera tsara izay entinao. Raha olona farifary foana ianao, raha olona na ao anatiny any any ianao mbola faly dia za miteny anao mampahery ny vadinao zany. Raha kivy ny vadinao dia anao ataovy an'ilay olona tsy mety kivy. Fa tena miteny anao manana envie izy hoe ozy izy hoe andeha hiara hitolona hiaraka amin'ity vadiko ty fa izy raha tsy kivy. Fa raha ohatra ka hitanao fa kivy izy dia ozy anao hoe hiarato ny atmosferanao kivy koa dia miara eo. Za miteny anao tsy adala akory mpanompon'Andriamanitra miteny hoe rehefa ao an-trano nareo dia asio feokira ao an-trano, feokira fivavahana. Aza micrée atmosfera na zavatra ratsy eo amin'ny fiainanao ianao. Raha vao manomboka misy zavatra fafa ao an-trano dia toa dia ianao mamadia anazy. Ho avy eo amin'izay sady efa marana. Rehefa ianao mandalo ady mihitsy no atao vilen'ny fahavalo sy ny devoly hoe manomorona ny atmosfera ny lanitra ianao. Rehefa iny ianao le tena miany dia aza miteny hoe tena mahavy manjoay. Fa vao maika asehoy hoe tena mbola ao anatinao ny hery. Ny ady atrehanao rehetrarehetra aza vela akasika na hanova ny fomba fideranao. Aza vela miranao stagina fa mandalo mandeha ao an-trano satria hoe mandalo ady ianao. Fa vao maika atao tena atmosfera na fiderana io. Za miteny anao na tsy mahavita mirana ianao dia asivy mira fiderana ao an-trano. Ny ady rehetra atrehanao dia vao maika atao antony tokony ampiakarinao sy ampitombonao sy ny fomba fideranao sy fivavakao. Rehefa mandalo ady ianao dia ny fiderana ataonao
ataovy mampiena ny alehibe amin'ny fahavaranao ary ataovy mahatonga kosa lehibe ny Andriamanitra ao. Plus ianao miderany Andriamanitra ao, le olanao sy le fahavaranao ngeda be ohatriny iny lasa ohatriny dia rehefa ohatriny iny amin'izay dia takatro zao. Amen. Dia le tekinao tsy mahazo malemilemy zany ao amin'ny tompo hoe atmosférana piady, atmosférana fota. Zao tekinao, ny tranonao, ny asanao, ny mombanao, ny fiainanao tsy tererana gerana dia vola. Ary ao anatin'ny film amin'ny fiainanao c'est toi le rôle. Tsy dia vola, tsy fahavalo fa ianao ny rôlenao. Ary ny fiafaran'ny fiainanao dia tsy fiainana rava fa fiainan'olona mandresy. Fiainan'olona nandresy tamin'ny ady. Na ianao raha mijery film mety misy raha be mandrika eo ninona. Tsy oran'izany fa ny Andriamanitra ao lehibe mihoatra lavitra ny zavatra rehetra. Iaraka ivavakisika. Raha eo misaotra anao izay, misaotra satria tsy avelanao resy anady izahay. Jesosy misaotra anao izahay, fampianaranao izahay, ahay saotra, ahay ivavaka, ahay idery, ahay amin'ny voninahitra anao fa tsy amin'ny voninahitra olana. Hianatra ary mianatra izay androany amorona atmosfera ao amin'ny tranonay. Manomboka androany Andriamanitra dia ataonay atmosfera lanitra ao an-tranonay. Na misy fifamalena sy ady azy dia hainao ny anarana amin'izany amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fiderana. Tompo misaotra anao fa maninamina ary mandrakotra ny tokantranonay tsirairay avy ianao, amin'ny rahanao, amin'ny fahasaranao, ny asanay dia misy ny tananao, misy ny atmosféranao mikotsaka sy milatsaka eo ankehitriny. Nizan'iza mila ady aminay, nizan'iza zanatsika rehefa ny Satana dia tsy ambiny izany satria misy fiarovana ilay atmosfera avy aminao dia ny atmosfera nanitra ao